falin'ny radio Don Bosco ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tierany aina nosoratany Enoky Mikanto, ovelominy ony miatra ny rina Lanto, Anjarlivo Saloy miaraka amin'ny Leomec ary Arliva. Roland Ramanatsono nandray feo. Anjarliva no nana totosa. Allô? Allô? Efa ho avy aho a? Impiry raha no miteny aminao tsy antso aho rehefa atao trano ah. Vao amin'ny valo maraina nge zao e. Romeo sendra mba hitanao fiara fipasohana? Fiara fipasohana? Ino ty matataitra anao e? Sa oka fa haiko mbola mivady kelinao ihany ka zao manadalanao zao? Zao no izy Romeo efa tsy hoendry anao de toizo ny adalanao fa zato tokantranoko fotsiny no misary adala. Zay fotsiny ahy efa tsy manan-dranomaso alatsaka ao anao tsony tsy manana hery ihany koa. Ataovy izay ataonao fa mba asio azy amin'ny fotsiny ato an-trano satria mbola misy zanako mipetraka ato. Izy ireo ajaina rehefa tsy hanaja ianao e. Fa inona ny anao e? Vao mifo ve rangady efa tabataba no iainana. Tsy hainao akory izay miresaka amiko niza de wa tsisy farany. Ary eo no andehanako. Ary azabanana ny varavarany. Ary mba mahavara koa tena. Jereo nge nkibonao e? Ohatra ny damo zany. Any volonao misavoritaka. Tena tsy mate. Tsy mate inona e? Asa dinonao fa voateraka natao sezarienina ngiahy e. Ny zaza maditralina mifikarakaraina sy ny fanaraha-maso azy dalehibe koa etsy andaniny. Tsika tsy misy mpanampy. Efa miresaka mpanampy ihany ianao. Tena mikorotana loatra ny trano Tena tsy mate onina mihitsy. Maninona nefa raha maka mpanampy amin'izay e? Tsy te hampiditra olon-kafa ato an-trano Romeo Tsika manana ny fomba fitaizantsika ny zanatsika ka tsy tiako raha misy olon-kafa manembatsembana. Ary azo lazaina fa tsara taiza ihany izy ireo na adala zany rehetra. Moramora ihany ny vavanao Tena tsy misy ilananao mihitsy na de kely aza. Mpanampy angamo aminao anao ny éducation ny zanako raha tsy andamin'ireo fatikorotanao reo ka. Jereo angeza lambe. Misavovony eraka ny trano. Efa mila nofo matory miaraka amin'ny faty mihitsy amin'ny alina. Tsy mila mpanampy zany aho vitako tsy kelikely eo ihany reo e. Eny zay ataonao koa e. Tsy hoe olona fadiran'ovana akory tsika fa olona manan-katao ihany. Azagaga fotsiny raha tsy tamana trano de fa miteny azy zay. Zay fa rasa. De zao. Tsy mody ao arariva fa amorony lainga ao aloha ny ankizy. Miasaly ny papa hoe na tsaiko za koa efa tena leo manafina aminao ka. Ary aloha hiariary amin'izay ny mariny manjary ampisy tension ihany koa ny farany ty akinafinafiny ty. Mahazaka ianao tsara. Tsy mahazaka ianao ataovy izay ilamina ny trano. Ary mila vady mahakarakara vatana de milamo misika. Tandremo nge ka ao koran'ny adalako reo ankizy reo indrindra fa melody sy sandratra. Sady efa zaza efa lehibe misainy reo. Aza manahy ianao fa anisany mahasarotiny ihany resaka fitaizana. Tsy halala ninina na de ohatrany sila koa aza ny amin'ny adalanao akory izy ireo. Misaotra amin'ny fiaraha-miasa Oay, adiniko. Ohatrany resaka sezarenina ianao teo zaza efa roa taona ka ferinina indray moa tsy katona amin'izany Ianao reranga ny vehivavy ny didiny teraka teto ambonin'ny tany. Ndana manao sport fa tsy mitritry zany raha zay no atahoranao. Zay fa lasa. Romeo fa manina ho ianao raha misaraka amin'ny vadinao amin'izay Tsy mety zany ry Vanessa. Tsy mety ahoany Vady vita mary azy amiko ange lanto Sady zay ny fampiteraka telobe zao. Tiako ny zanako ry Vanessa. Ary miezaka ny oray mendrika eo anatrehan'izy ireo na de tsy zay loatra aza. Lazaiko aminao fa vitany lanto ane ny manafina an'ireo zanako ireo ny adalako Aza moa de isorako azy manokana. Tsy tiako anao mandondoka an'ilay kalabe tabona kina toy masoko Romeo Sady tsy endrika ny tsy bika. Tsy mahavatena fa manoatra noho ny solafatrano ny poziny. Ary inona ny tsy anajanao azy raha andondoka azy eto masoko eto ianao
Enao ty koa zany de tena tsy azo resahana tsotra mihitsy. Zaniko. Tsy azoko mihitsy. Sady mba mahaiza koa moa mandray resaka ary mba hajanony koa ty fitsokotsokolovanao azy ty. Mitsikilo ahoany. Enao no te ampiseho an'ny sariny sy ny falehany rehetra fa hoe sao de sanatria midofotra de mila mitandrina. Sady ohatry ny tehiteny zany ianao hoe fanamperana ny vadinaoko. Za kosa aloha tsy miambo fa raha endrika sibika any am-paladiako iny. Na tamin'izy mbola tsy niteraka aza angamba. Mboka re zay ry vanisa. Zany no marinako. Aleo fotsiny aloha zava ny resaka. Tsy afaka misaraka amin'ny vadiko zany aho satria tiako sy milana eny zanako e. Hay. De aza hitarina be tsony le resaka. Efa meko an'izay tianao rehetra ianao de ampy kosa angamba izay. Isam-pitiavana zany moa de efa lasanao ambogadiny aho. De mbola inona indray ary? Indray ariko. Manaiky satria ty e. Fa zao marina. Ny antso teo ny klinika amin'ny tsabony zanako fa tena tsy misy fiatsarany mihitsy hoany izy. Za le kely de efa niteraka angamba ny nahatonga ny tsy fahatomombananao aminiko. Efa ho roa taona izy zay ny tsaboina. Mivoaka kely de miditra de ohatra n'izany foana e. Malahelo anjanako ka Romeo a. Za nefa tena tsy afaka manampy amin'ity indray mitoraka ity fa ahoana? Fa anao voyage d'étude any Sainte Marie Mélodie zanako vavy matoa. Andray kosa. Efa tena nanao an'izay ho afaka tamin'ny fitsaboana ny zanako ao hatramin'izay fa amin'ity kosa aloha tena ifonako ka. Zava-dehibe ny fianaran-janako e. Fa izaka no ambony aminao e, ny aina sa ny fianarana. Ny examen zany misy foana isa-taona fa ny ain-janako raha miala tsy miverina tsony. Ary rehefa manampy akoho aza tany saina fa tsy tiako ka. Aiza raha zay mitanisa eo e. Manazava fotsiny aho hoe mba nanao an'izay ho afako ihany aho Fa inona nefa ny tena retin'ny zanako ao zany e. Sady mbola tsy nolazainao aho mihitsy. Ko ianao aza tsy hanampy ahy kinona moa no lazaiko aminao eo. Ary aza gaga raha miaraka amin'olo kafa afaka nampy ahy fa tsy tiako ho fatiny zanako olona mpanavakavaka ianao. Ary zao vao tena tsapako fa tsy tia akory ianao. Raha tia ahy ianao zay ry vanisaka. Tafahoatra loatra ny vavanao. Ataovy zay ataonao fa tsy rarahako koa e. Za foana ny mba mena sy ianao isan'andro eto. Sady tsy ady hevitra aminao tsony aho. Mahita lehilahy mazaka anao tahaka. Zay, veloma ianao. Allô? Allô? Malala, mbola tezitra amiko ve ianao? Mifona afa tsy anao tsontsontsontsony. Nalahelo kely fotsiny ange za e. Manaiky anefa fa diso de mifona vato koa. Enekia. Tiako ane ianao e. Misaotra. Tsy misy atakaloko anao zany raha mbola fity. De matory aty amin'izay zany ianao raha riva. Anao sakafo mantsy aho. De mitondra provision fa lany ny ato. Zaho tsy te hifanena madamanao fa matetika mantsy zay eo amin'ny grande surface io foana mifanena fa izy moa tsy mahalalako. Eny rery anjelony foko. De mifindra toerana fiantsenana hafa manaraka e. Papa? Oe, Mélodie? Efa ela ngainao ny teo? Aza hitako ka eny dolo le resaka tamin'ny Vanessa teo. Zay angamba voaloza manatambo. Anka. Vao teo zany teo fa hitako hoe mbola amin'ny telefona ianao de tsy sahako natalainako. Ai. Efa zay foana mantsy ny anatrano meny mamao anay. Zay vao azoko ny haiko. Allô? Zay aloha raha mika fa rariva zany any ampiasantsika meona. Tapahako aloha ela. Papa, maninona ka hoa ianao tena mahalana be mihitsy vao matory ato an-trano e. Na erika kely aza tsy mety raisinao fa tsy mahalala anao mihitsy angamba. Zara raha hitany ianao. Avy ety iny zanako. Zao rehefa tonga amin'ilay fotoana melona ianao de azava aminao azy na tsy azavany aminao azy zany. Fa mbola veloma aloha ianao zao de rariny raha mametra-panontaniana ohatran'izany. Fa na izany aza aleo fa izaka any eny ary. De efa voninao ny volanaovanao voyage d'étude de endry tsara rehefa tonga any Endrery papa.
oviana koa moa zany mbola nanjika ny anatra reo e. Ary ay sandratra. Mbola ao anefitranony eo ngamba. Andraso aloha laiko ny fatara. Efa mifitsifefana zao. Ary ny ty ataony lahy? Papa. Mbola eo ambody écran eo ihany lahy. Ary mbola iza indray moa namay an'lany iny telefônina iny. Efa hoe tsy mahazo mikitikitika écran amin'ny andro fianarana. Voray papa. Ary mbola tony astuce mampidi-dozo tony ihany moa ny jereny lahy plus. Jereny e? Fanamboarana gazo mipoaka, basy artisanal, pétard, sisa, orsandatra. Tsy izao anie ny fitazana nomenay an'lahy. Miresaka tsika raha riva fa tsy lasy zao. Tsy mahazo an'ity telefôny ity tsony lahy. Andao aloha mianatra fa raha riva miresaka sika. Tena mba asio respect ihany Roméo na izany aza. Ny andrianao mahaly tontolo sady tsy tonga ianao ny tsy nandray telefônina. Fa ahoana mihitsy e. Ary maninona moa no aty amin'ny restaurant no hitanao fa tsy natokantrano koatra ny mahazatra. Toko ianao ihany no miteny fa mila mitandriny tsika. Lasa ho aloha zany vaovao tianao lazaina zany dia aveo tsika miresaka momba antsika. Tsy maintsy avoaka ny zanako fa tsy vita ny fitsaboana azy. Niezaka nitady vola fa tena tsy nahita mihitsy. Ay ve. Ohatry, ary toa tsy taitra kory ianao? Tsy hoe tsy taitra fa tsy manakambara ary Vanessa. Tsy te efa maly aminao sady zavatra efa nifonako iny resaka iny dia tsy hiverenako tsony. Avoaka izy dia ateriko any amin'ny mamanay any ambanivohitra ho tsaboana amin'ny roakandro any. Za koa tena tsy mahavita miaraka mitoetra amin'olona marary zany fa tsy misy anaovako ny fiainako. Ndray kosa ny fomba fisainanao ry Vanessa. Zanako naterako ny fetony resaka. Eny fa zay ataonao. Fa afaka miteny amin'izay ve aloha e. Ento ny teninao fa miaino ahy. Ahoana reno anoboako azy. Fa misy inona Roméo a? Tao mampatahotra angy ianao zany e. Aleo tonga dia vataniko ny resaka ry Vanessa. Aleo tsika misaraka. Maninona? Lasa maditra sandratra zanako lahy. Ary le kely tsy mahafantatra. Tsisy io. Tsy voarako maso ny zanako ry Vanessa. Na izany aza. Malahelo mivadiko ihany koa. Hay. Misy ny bongo lava ny vadiko tamin'ny fotoanandro. Eny dia maninona? Ankehitriny nefa na ny alika aza miverin-dalana mahita azy. Tena aoka izay ny amintsika. Tsy manaiky an'izany aho. Tiako ianao fa mamy kokoa ny vady aman-janako. Hay. Tsy misy soa azoko raha simba ny zanako. Fitiavan-tena ny anahy sady lehilahy mohaka. Menaky ny haiko ireo. Vonona ny fona mivadiko ary anaja ny tokantranonay amin'izay. Ary indrindra hitaiza sainary-maso ny zanakay. Oneniko mandrakizay raha ny fitiavan-tenako no hanimba ny aveniran'ny zanako any aorianany e. Fa inona moa zany ny fiheveranao ah? Ay. Fa maninona kosa ary amin'ny fialahanao aty Masimboka aty. Mbola hotondrahako rano sy pehako latabatra ohatran'izao koa. Andray kosa. Lehilahy tsy vanina, matesa faingana, latsahany varatra. Andray. Rehefa avy nakanao mamina nandritra ny herintaona mahery be izao dia apitika eo moramora fotsiny amin'izao. Kosa. Pokatsaka anga ny fiheveranao Tsy popcorn ny aty Roméo Tsy misy misaraka izany eo. Ianao, azonao ve zany? Ny zanako aza levako any amin'ny reniko noho ny fitiavako anao fa sao dia hoe anelingelina amin'ny fifankatiavantsika. Malahelo nefa milaza aminao fa tena tsy afaka niaraka aminao tsony aho. Mamela diso tsy mieritreritra hoe mety afara amin'ny faratrana lalina ohatran'izao. Raha tsy izany tsy nataoko hatramin'ny voalohany. Dia no lehibe taboana kiny ve no anaovanao ohatran'izao hoe? Vehivavy tsy misy dikany tsy misy valeurany. Hitanao kely zany fa tsy maintsy hitako ny tranonareo. Ary ho lazaiko amin'ny zanakao ny adalanao rehetra. Ary mbola lazaiko amin'izy ireo koa fa zanakao ilay zanako marary. Ary ny antony mamparary azy dia vokatra ny nampijalianao anay mianaka. Ho hitanao zany. Namodika ahy ianao ka tsy maintsy potehako. Vanessa. Zany e. Ohatrina ny vola ilainao dia avelao ny vady aman-janako e. Ao rehefa lelafiko ny faladisana. Tsy miraran'izany ahy e. Manaiky afa diso. Aza atao miafara amin'izany kosa le izy olon-dehibe mifanaiky any antsika e.
potika ianao ny fantatro izay ihany Romeo a. Zao ary poteo raha potehanao fa tsy maninona. Ataoko zao fa zanako ihany koa ny zanako fa tsy maninona. Ataoko zany hoa. Fa tsy misy ampirorono zany koa eto na dia andaniko ny fananako aza dia tsy maninona ataoko ny testa dady ainy na naporofoko amin'ny vady aman-janako fa tsy zanako zany ny zanakao. Zanako efa 20 taona be zao sady tsy mbola hita amin'ny masoko akory. Ary zao ankehitriny ihany dia ny anano ataoko tonga aloha any amin'ny vadiko ary efa vonona ny fona aminy ka zay ray tsika potika. Zay veloma ianao. Zay mihitsy zay ray potika lehilahy tsy vanina. Mbalo mandoalika aminao ary Irilany toa mamela tsy anotsony. Mitsangana ianao fa aza mandoalika amiko toy izao hoe raha maolombelona mety nitroatra mafy saingy rehefa nandiny tena dia misy adisoko ihany koa nefa izao satria variana tamin'ny zaza dia adiniko mivady sy ny fikarakarana tokantrano. Raha ary ihany ianao raha tsy tamana hiezaka naloreto tavy be akireto ary ahy akapanampy kilasy mody koa anao ny raharaha dia hifantoka aminao vadiko sy ny ankizy amin'izay hikarakara vatany ihany koa. Fa raha tsy mampaninina anao dia aleo mba aseho any sarin'izany olona izany. Reto anaty telefonako reto 23:55 mikody dia omeko alalana tanteraka ianao mafany-tsary rehetra. Dia ahoana zany no atao manoloana ny fikazan-dratsy ny Vanessa? Dia inona moa fa manao plainte eny amin'ny polisy tsika mba hirovana anao indrindra fa ny ankizy. Raha zany vavan'izany mantsy dia tena mety havita zavatra tokoa izy zany Memoanary ianao dia andaotsika andeha sady any dia mahakazo mianadahy ny ampianarana. Fa andalo kely any amin'ny salle de sport aloha aka renseignement fa tonga dia hanomboka ny herinandro ity mihitsy. Lanto misaotra. Tsisy fisaorana. Nakaiza io ao aloha midina fa maneno ny telefona amin'ny maman papa ty pepe eto tia biscuit ianao fa hiresaka amin'ny papa vetivety maman tsy pelipelika pepe tsara Allô dia felery ianao vao mandray avy niantso commissaire fa rehefa tsy nanao ninina ho ny tao anatin'izay 3 volana izay Vanessa dia afera klasé. Mety vava fotsiny koa ny anazy fa na izany azy aloha maily foana tsika. Tsy misy hidiran'ny polisy intsony zany iny raharaha iny dia mijanona ny fanaraha-maso fa raha mbola matahory tsika dia manao plainte vaovao indray. Zany efa mieritreritra hoe Allô? Miteny indray range za zany Allô? Lanto? Ao ve ianao teo Tsoika ianao rehefa avy Romeo tapahako aloha ianao. Koatry fa misy inona ary? Aleo ohatry ao misy zavatra tsy milama ohatranao ka tena tsy mandry mihitsy ny saiko. Sady tsy fomba ny Lanto anie izao sady efa vitavita daholo koa tia ny asa. Tena le Vanessa sy mpany Romeo taloha io ambavady io andraso aloha anatonako eny hoe inona ny tetaviny. Manahoana madama? Misy azo anampiananao ve azafady? Madama be angano fahitanao madama sa hoe mba niena kely sy mba nandoko volo kely zato izy dia miseho milay. Azafady indrindra inona ny elanao azafady fa efiravany zanako dia tsy tiako ianao ho tratraneo. Ary tena lasa taifinina kely izy zany hay tena bomba beka ikala fa nisarona ny taviny tao fotsiny. Tsy mba manaiky an'izao kosa ka iza koa no anaiko votsindreto. Zaho ary ka eno tsara saika hitenanao fotsiny hoe mbola miaraka za sy ny vadinao. Herinandro teo zao zay no ny famerina ary tia mpitandrina anao mba tsy hanimbatsimbana ny fiarahanay intsony. Inona tsara? Raha tsy izany dia asiako ny fanaingalavitra iny dia tsy hiverina aminao intsony mandrakizay. Ataovy ampy anao ny fodinisan'andro sy ny famelomany anareo
efa atoandrony a dia manaiky fandaminana fa za azy efa nanaiky ny andefitra ihany koa ny lehilahy ihany ny madama tsy manaka anazy tsy anana vadikely ny fanalanao ny tabonaka be ianao fa tena afaka tokoa aloha efa tafa ohatra kosa ny fanambaninao zao no izy ary raha Romeo mahafatifaty anao dia asio ny fanainga lavitra sy ny tsy tia mainty fa tsy olana izany hay tsy vehivavy tsy misy dikany akory ka hifamaly aminao eto dia mandehana amin'izay ianao mandeha fa ho avy eo ny zanako tsy tiako hitany adalanao izy ireo sady tsy mahalala ny fisinao akory izy aleo ho fantany za mantsy tsy manantsaina nisy araka amin'ny Romeo ntsony mandrakizay madama mandeha amorony piscine angely zazakely Andriamanitro madama efa tena amorony kely loza fa tena ilatsaka ao io zazy io Andriamanitro vonjeo fa latsaka anaty piscine ny zanako vonjeo re olona ka inona ny tsy hitsirahanao madama fa ilaosanao mangovitra fitoerana fotsiny ka tsy mahay milomano ange mpanakarena tsy mahay milomano Andriamanitro ina reny atao lozany miady lehilahy dia mbola imesa zao no madokadoka ny Romeo ery hoe mahay mitaizy katsaka tsara maso voanjobory zao ny zaza latsaka any anaty piscine aleo alaina sary dia avoaka FB reny mpianakaviana miady lehilahy ka nilatsaka tao anaty piscine ny zanany matatesa ny vava mpanao Facebook raha ronga mahalala zay tena marina any fa ny tsara ihany no hain'ireo bonne chance ndanako ianao mandeha ihany vehivavy tsy vanina za vavolombelona teto fa azo ny anjaranao koa ianao ary aleo aloha za madama isao tambo dia hitsoraka avy hatrany any anaty piscine namonjy ny zanaka ao sanatria sao tara loatra ka loza andanary tena mbola tohina tanteraka ny reninareo Sa ve tsy mahazo mitabataba mihitsy aloha fa mbola traumatise tanteraka izy adiny telo izy izay no nampatoriana teo mandehana manao sakafo ianao ry Melodia ela kosa ry sandratra mandehana manao etomody fa mety tsy manina ve mamory papa eno matahotra izay tsy maninona zany re izy taitra sy natahotra fotsiny izy ozy ny dokotera fa za angamba angatadalana ry zareo fa mangatsiatsya madama lanto mety marina aloha ny anarako tena zany raha navita présentation akory tsika fa dia samy somokotra teto fotsiny hoe marina tokoa zany loza mihitsy zany Romeo dia i Melody le zanako vavy isandratra le lehilahy dia Erika le novonjenao so fa tsy mbola natelina rano le zaza sady naray an'le bouillet dia tsy naninona zay le instinct de survie ary manana azy daholo efa mananaina na biby aza fa dia mamerina fisaorana amin'ny tavitavy mademoiselle Mitia tsy ho adinonay mandrakizay namonjenao ny zanakay tsy misy isaorana re ary aleo amin'izay angamba andesa mitaintaina koa zay neninay ka raha tsy mampaninina anao dia apetrao ny numéro téléphone anao dia asaiko tsony lanto ianao rehefa stable izy tsy mety amin'ny saina maneritreretra hoe olona namonjy ny menaky ny ain'izao kosa ve dia avela andeha amin'izao fotsiny dia ialako tsiny fa tsy afaka ny anatitra anao akory ana dia ariva azy tia ny andro tena tsy azoko elozana mantsy ny ato an-trano tsy misy tsiny re raha misea tsy misy isaorana koa fa tokony nataoko angereny ty ary ny numéroako dia mirary soa be deabe fa mba misy fanontaniana kely fotsiny raha tsy mampaninina anao raha mise hoe ahoana izay miala tsiny fa tsy sanatria miditra amin'ny raharaha tokantranonareo fa ny zavatra rehetra dia lesona avokoa marina ve fa tena niverina niaraka tamin'ilay raha matoto eo iny ianao zany mantsy ny dradradradrainy teo ka nahatonga madamanao variana ka tsy nahita ilay zazany tsorika tena minena amin'ny tany sy ny lanitra fa tsy marina izany eny niarak'izay taloha fa efa nisaraka ary za mihitsy ny nangataka fisarahana mazava bonne chance daholo ary dia ahoana izany Romeo tena ohatra ny tsy samamela an'ireto ankizy ireto rerato an-tranontsony kosa ka ekeko hoe efa mifindra tranontsika fa tsy mandry mihitsy ny saiko
Matsitange mariny nataon'zareo andro alina ny mariazy nefa tsika ny vavolombelona tena tsy afa-miala na atao fotsiny sonia dia mangatadalana avy eo ngamba. Andraso fa mahita hevitra ary tena mampilamy mansaiko tokoa. Inona izany? Andao mity no tiana iandry ny ankizy. Raha izay kosa aloha dia mandry fizay ny saiko e. Raha ianao nge nahita azy ny saoty tamboho izay toy ireny ninja reny mihitsy e. Tena matanjaka izany raha kiala kely. Hevitra mety tokoa aloha izany e. Milamy mandray izany ny amin'iny. Zao tindro noho ny Erika izaka ny adiny 4 izy misotro. Tsy mahazo mikidikidika telefona ny ankizy fa manimba maso sady malaza varimbariny reny. Mazava izay madama. Aleo entina mihitsy ny telefona zareo fa isandratra mahita Erika angalana andreo foana. Mety mihitsy izany. Zaza tia karokaroka mantsy izy io. Amin'ny telefona fixe izay miantso rehefa te haka vaovao. Izay daholo ngamba ka. Voaray daholo madama Lanto asa manana reo fa andrasako tsara ny ankizy. Azafady anke ianao ry Melody e. Ahoana maman? Zay fa lasa zay aza atao izay mahatatapava mity dia ny potassium mahasandratra ao amin'ny salle de bain ao ambany. Ianao ihany mampihinana azy dia raha ihany. Tandremo fa mahafaty foana iny na mihoatra na adino Eny maman Zay ary fa lasa zay fa sotara. Ono akiry Melody. Inona ny nafara madama Lanto anao parsi teo? Ko tsy misy ninona ka. Na nafatra fotsiny izy hoe aza adino manome fanafody any sandratra. Dia raha ihany fa mety hahafaty azy izany raha mihoatra na adino. Dia aiza ny fanafody izany? Za ihany manome azy ka. Atoroyaky fa tsy maninona. Zange ny anome azy fa mandeha ihany ndry matory fa reraka eo Izany andao ary atoroko anao Atao amin'ity salle de bain any papa sy maman ity dia atao anatin'ito boaty mangamanga ito. Fa ray ihany Eny ary voaray. Fa afaka mandeha matory amin'izay ianao. Ianao kory sandratra. Anomeronao ny Erika dia makany any efitranonao manome fanafody anao avy eo. Bonne nuit Melody. Bonne nuit mity. Zay fa lany ny ronono. Matory be koa ty ny zazakely. Andeha anome fanafody any sandratra amin'izay Mikatonao fotsiny io. Ty fanafodinao. Hano fanafodinao ao hano. Ka mangamanga ngely loko ny fanafody hoaniko nefa ty omenao ty fotsy. Ka iny angeny napetraka maman anareo Tsy afaka manome fanafody afaka ohatr'izay nafarany sady ty misy soratra hoe valium manefa le ana potassium. Aza mafy lokory sandratra. Aleo atsiko mihitsy zareo fa ohatrany tsy mahatoky ange ianao izany aza tsony izany izy fa ho be deo ako. Sady efa niteny izy hoe tsy mahazo manatabavanao iny. Ka hoano ary Zay bonne nuit. Bonne nuit. Ary tena mangina be mihitsy ato an-trano izany. Amin'ny firy ary zao? Amin'ny 10 alina. Andeha hijery ny Erika aloha zaka. Dia anontany any sandratra so sanatria adino mitinona nome fanafody anazy. So dodo be mihitsy ny zandry any zoky. Aleo padaiko dodo any amin'ny zoky aloha ianao fa zoky tsy mahavezivezy Sendra reraka koa mity dia mba mifandimby izay roa manara-maso anao. Areza ny biberon. Rano ary ny boloara anovana rano mafana. Reto ka. Ary andaontsika hijery any sandratra dia dodo amin'izay. Andriamanitro, tsemboka be nge sandratra izany sady ohatran'ny malemy ohatran'ny taratasy izy izany. Tena adino mitinona nome fanafody azy marina. Ary andraso fo azy na dia angalana fanafody aingana. Sandratra. Mivoaza fa adino mitinona nome fanafody anao. Tena tsy mihetsika ty fa malemy tanteraka. Andriamanitro,
andraso petraka eto akaikiny eto aloha Erika dia toanako lamba sindra minjera dia teneniko mafy mity efa 18 mihitsy ay azo to tsy ataony hevitranony mety any ambany ve oay io tokoa eny ka ary inona izany ataony anaty azona ray daholo ny antsy rehetra tena tsy normaly izao Andriamanitra fotonako ny ampazoro marina iny famerika ary to menamena beka izany masony izany tena tsy normaly ty iny fanajany ny zavatra nataony dia miasakasaka manatona na Andriamanitra aleo tonga dia miasakasaka mamonjy azy ta arakatonangana ny farafarana voay ty inarena ataoko hoe mankovotra ny vatako ray manontolo mila tsy aray zavatra tsony ny tanako aloloha atosika ty latabatra ty anoanana faravarana fa tena ovoavoany ty rasono mitoy voay ty raha zany ovakiko dia mbola tsy tezitra voay ainana Andriamanitra mehery voay fotoana aloha ny faravarana fa ahoana ry zao tena misy zavatra tsy mazava mbola tsy amo ihany oay ary mifanento ny sandratra izany aloaloka kana amin'ny tanana fa sao dia tapaka io ny nenany maty mama tapaka ny tanako taitra koa Erika tamin'ilay nikikika teo ahoana reny ataoko hoe aloka kako amin'ny lamba ny vavany sandratra dia raisina aloha Erika fa mitady mitsangana izy izany sady mitady any mamoa ina rety inona ihany mbola tao afa voay ty varavarana ty zay kosa ny fanizany mihitsy ny fanentona tsony sandratra Erika avy ty amin'nysokaikana fa inona nefa tediavinao fa izy ianao dia fa manina ianao manao an'izao ka voay fotsiny voay fotsiny aloha mangina Erika mangina aloha aleo hitina ny ambany ao amin'ny efitrano indray aman-dreniny fa tsy maintsy aka fanafody ao io tsy hamela ny zandro no faty izany izy ary aleo ariana daholo koa ny fanafody ao za tsy adalaina izany surprise tsara amin'izay makaina tsara eto ambony fandrinana izy mivady aloha mandra-pahatongany aleo alefa ny telety miandry am-pitoniana ahoana reny ataoko fa tena ho faty sandratra raha tsy mahazo potasium akondro andrahoana miaraka amin'ny oto ny mahasolo potasium ary raisy ny vatana avy hatrany sofa ny nentoko nanaraka ny boloara aleo tonga dia hafanaina aloha ny rano dia ahoana izany ny ataoko akakondro any an-dakozia sady isy lasa nidina ny ambany mihitsy ampiasao akiny saina melodia nomen'Andriamanitra saindry dia ampiasao sady misavasava ihany aloha sao dia misy zavatra azo ampiasaina ihany ataony hevitra sandratra ato fa mandeha koa ny fotoana nampifamatorako daholo ny dra dia io ny dinako avy eto ambaravarakely atao mahafaritra tsara fa maty ara sanatria misy miboraka na dia ray aza ny plan ako izany midina aloha dia avy eo mamaky ny ampola ny ivelany raha maizina mantsy ny any ivelany dia mahita tsara ny ao anatiny mba hahafahako mijery an'izay ataony mity fa izy kosa tsy mahita an'izay ataoko aty ivelany manaraka izany andretako petara lavalela avy any ivelany antsinanana mba hivoaka hijery any izy ary za kosa ty andrefana tonga dia miazakazaka miditra aingana amin'ilay izy variny iny
maka ny akondro dia hiteo indray aloha hoe ahoana ny fomba iverenako ao ambony avy eo. Lasa zao ary. Ay, maizina benga izy izany. Io ny fahavariana mijery tele ao amin'ny chambre ny papa sy maman. Aleo reperena tsara aloha ny toerana misy ny akondro vao miditra amin'ny akta manaraka sao dia lany andro amin'ny fitetavany an'izany eo a. Io kosa iny ka ireo ambony latabatra fisakafoan'ireo. Ary aleo ary hatramin'izay mipetara dia miazakazaka makany andrefanaingana alohan'ny poany. Ina ary zany iza afa ao ambadika ny trano izy zany ary maninona koa no maty ny jiro any an-tokotany. Aleo aloha hivoahana any mihitsy. Aiza moa le telefona teo aloha atao torche. Sao everinareo fa matahotra n'izany fatin'ny zavatra mipaopaoko izany ary ahy tsy matahotra ninina izao vehivavy zao hatramin'ny fonjaka hatramin'ny afo be mazava. Io fa mamafaravarana dia lasa ny atsinanana. Aloha tonga dia hitsiranaingana. Tena mila tsofa raiko ny akondro. Matahotra mafy Andriamanitro, ary toa ino mivezin'iny sahaty. Tena izay avy ho tratra eto anio. Jereo ty izy raha tsy mifandravandra mampatahotra be. Iza ny samanadalany lohako ato. Efa impiry moa no milaza fa tsy zakany ny atodohako ny tabataba fa maharomitra zany. Mbola atao ihany. Iny faniditra. Aleo iafina atao ambany latabatra ato. Miezaka kalma aloha fa mety izy mivady angamizay. Haka vaovao momba ny ankizy. Aleo raisina aloha dia avy eo miregle an'le teo hoe misy olona efa mitady fahafatesana mihitsy mantsika dia ataoko mahita tokoa. Allo? Iny fahalasana maly an'le telefona. Ary entoko aingany ty menaka ty fa mety misy ilako azy. Isa, roa, telo, lasa. Izy iny, Fa misy iny ary mitya. Manaitra koa ianao zany milamina ve nareo ao? Loza marina fahitany mifampibanjona masona ireo vavy. Matahotra mafy ny ato anatiko. Inona reny tranga eto sa tonga dia anjo fonjy eo en'ny papa sy maman anaty telefona. Nefa raha manao an'izany dia ho vonoiny ary ho fady kosa sandratra raha tsy mahazo fanafody. Azafady madama fa ohatra nisy zavatra niserana teo ay sakan'olona tafiditra taty angamba. Allo? Milamina avy eo anareo ao? Io fa nanao indresaka. Aleo tonga dia ararotoko mitsoka ary tohanako avy ety ivelany varavarana. Mandra-pavoany an'io ve tsy ho tafakatra amin'ny lampany ambony sady tsy tena hoe avy be manahony io. Lasa rangaso Aleo aloha andeha any fa tsy lasa lavitra izany iny. Tsy fantany marina hoe iza. Mba tsy hamahana azy mivady aloha dia aleo valiana tsara izy ireo sao animba ny plan rehetra. Fa ahoana? Variana be ny ianao zany? Milamina tsara ka tsy misy olana mihitsy ety. Matory daholo izy telo da. Sandratra koa efa nomeko fanafody. Milamina daholo ny aty fahazamanahy Eny ary, mety amariana mihitsy izay vao tafody fa mafana be ny fety Aleo tapahana any to telefony tony fa mankaleo ka manimba zavatra fotsiny. Zay etezana ohatr'izao mihitsy ny fil. Ary aleo anenjika ankialy iny amin'izay. Taty andrefana fanitsy ny efitrano sandratra ty moa ny lalany ty moa. Tena ohatra misy zavatra tsy mahatokololo nge. Fa hoany fa ngatsy hoe milamina. Tsy niteny tamin'ny tia hoe omena fanafody sandratra fa melodiny resahako moramora. Nefa dia niteny izy hoe efa nomeny fanafody io dia tsy mbola vita ihany koa ny teniko dia nitapahany telefona. Tena ohatra ny hafahafa ka.
mariny zany keo ve dia atao ampiasa sainy mety hoe ny teneny melodia azy ohatra. fantatro ny zanako Romeo a melodia nga iny tsy miteny an'izany iny raha tsy efa tena nisokirina mafy. Ndao otoka tena manana pressentiment hafahafa mihitsy aho a. Sao dia sanatria misy tafiditra ao fa tena hafahafa mihitsy ny firesaka mity teo ka ohatrany hoe misy olona tafiditra izany ao an-trano. Mety soa sécuritaire zareo fa tsy te hampitaitainantsika mity dia aleo ny reglena rereo. Ndao otoka mariny. Aleo ary aloha vita ny gâteau dia mandeha sika. Afaka 10 minitra dia manapaka gâteau reo. Eny aroko. Haikay olona votsasaina iny niakatra amin'ny lamby iny ambony iny iny fa tafiditra. Aleo aloha modina tsita dia iny lamby iny ihany ny karana avy eo. Somatsy tezany io raha hitany afa miakatra avy hatrany. Miandry kely 10 minitra dia mitoy ny lalao. Very fotsiny ny vola mpanankarena raha zaza votsasaina ohatr'izao no ampianarina marina mafy. Veronao fa tsy hitako anga ianao miafina ambadiky ny paligny io. Fetsy ianao fa fetsy amin'ny ratsy. Mbola intelligent noho ianao koa nefa ny aty satria olona nianatra. Avelako eo lamby hoe karany. Tonga avy amin'izay koa fa tsy matahotra anao tsony ahy e. Ary aloha omena ny akondro ty amin'izay sandratra dia miditra ny pilao manaraka rehefa eo. Oay, misaotra anao Andriamanitra fa io fa na tsy azo tena. Mélodie, fa maninona atao amin'ny chambre-ko ianao? Tena malemilemy be asa. Sandratra, koa daholo aloha indranona akondro iny. Dia tapezo mihitsy fa anomery an'lahy iny. Tsy manam-potoana be iresahantsika izao fa olon-dratsy mity. Tandindomindozy tsika 3 menada. Zany? Eno a, voaiko ny trano dia mandehana ento-midina Erika. Ndanareo makany ambany. Dia midiro ao amin'ny efitra papa sy maman dia idio avy any anatiny ny trano. Zany a. Zaho mbola efa nandrina amin'ny mity aloha. Manao an'ilay fomba fandondonantsika varavarana iny a dia fantatrao hoe zaza ilay ao. Eny ary. Raha tsy manao an'iny a dia tsy zaza ianao dia aza vainona mihitsy aloha. Mazava velo izany. Mazava, fa mitandrema ihany a. Ie, zay. Dia mandehana amin'izay aloha midina fa efa hitako mihenjana ny lamba. Dikan'izany manko hoe efa miakatra ao izay mity. Zay, bisou. Bisou soky. Tiako be nareo a. Fa tafidiny izy ta andeha hidina ihany koa za dia rarahako menaka manomboka eo amin'ny ansa ny tohatra. Za koa sikorisa amin'ny aro fanina ny tohatra ary miandry azy ery ambany. Ary ataoko izay ahatezitra azy mafy ka hanenjika. Amin'izay fotoana izay dia enjery izy satria malama ny tohatra. Zay afa tafidina. Iny koa fa mivoaka ary manomboka midina tsy kelikely. Tezitra mafy izy izany. Fa iza masina ianao e? Dia inona no tadiavinao? Vola sa inona? Tery fisainana ianao. Aza mba fanambanimbany a. Tsy atohatra ny tanjako mandrakizay ianao ka kombony ny vava. Tanjaka hoe? Matanjaka ianao ka ohatran'ny sokatra midina ny tohatra. Ka inona izany no tadiavinao e? Ho hitanao tsara fa Zay fa nenjery kitododo. Ary torana mihitsy izy izany a. Aleo aloha mailo ihany sao dia mototorana. Ary aleo tonga dia velesina amin'ity tavoahangy ity ny lohany fa za tsy lalao amin'ity eto. Inety! Na dia efa inona kosa za ve dia tsy hotorana tamin'ilay teo. Ary aleo tarihana dia efa torana amin'izay. Efa nataonao tsara fatotra tsara? Fatomaty mihitsy ka. Na ataoko eo anjoro-trano eo. Fatorako daholo ny tanany sy ny tongony. Tena mety mihitsy izay indrindra. Fa manahoana aloha ianao e? Sava zaka.
fa jereo nge ty e hitako tao anaty poketra mity. Ino ty? Najanony tao amin'ny chambre amin'ny papa sy maman tao amin'ny poketrany. Fa ino ty? Tsy haiko a. Why? CN eto aty hoe ry sandratra. Ty e, ty. Ary tsy misy telefona ve? Ny telefona fixe mantsy ny etezany ny fil dia tsy afaka etsona tsony. Efa nisavaiko fa tsy nisy. Ty ihany hitako tao dia reto fanafody reto. Eto aty hoe? Io e, io ry zoka. Valium dia zany ziprasidone zany. Andraso fa misy notice ty. La ziprasidone est un antipsychotique atypique utilisé pour traiter le trouble bipolaire et les troubles psychiatriques graves. Inona ny dikan'izany ry Mélodie? Fanafodin'olona marary sainy reto. Tsy le adala mirenireny na le mivanivany fa le manan'olana rahatsaina ka mahavita mamono. Mora tezitra ka mahavita fihetsika tsy voahevitra rehefa mihetsika. Misy fotoana ngeny efa izy ry sandratra tena ohatrin'ny normalina ihany e. Reto aty aloha ensay ihany iny. Ty ary zoka. Andrianary Malala mity. Zanak'ira Andrianary Malala Vanessa. Père inconnu. Teraka 13 octobre 2005. Fantatrao ve zany? Non, tena tsy fantatro. Andeha hitady fanampiana ny ivelany any aloha za. Raha mifoy Erika dia omeo Bebejean. Dia idio tsara ny hevitra. Normalement na mifoy azy mity tsy afaka manao ninina intsony satria efa mifatotra fa alelo maily foana sika na izany azy. Ina ary? Dia aza mivoaka tato mihitsy nareo raha tsy efa tonga andeha ila vonjery apita. Farafaratsy ny mahazo amin'ny papa sy maman dia ampandreny polisy. Tsy maintsy izay aloha ny atao ry sandratra. Tsy misy de. Iny ary? Izay fa lasa. Aleo aloha soloky any le ampola tokotany fa maizina loatra. Tena tsy mandry ny gâteau-nao Roméo fa tena mandeha be ny intuition maternelle-ko. Tena tsy mahazo aina mihitsy aka. Ny caméra de surveillance rehetra na ivelana ao anatiny koa tsy misy mandeha avokoa. Efa tsy karotro voalasa kelikely sika fa everiko fa problème manandalo nefa hatramin'izao tsy miverina. Tena andeha raha mbola hijanona ianao ka. Dia loatsiny amin'izy mivady Andeha koa raha andeha ianao ka. Aninona janona rereto moa. Andao ary angadadalana dia andeha. Andao mihitsy ka. Hoy. Efa mirosasa maraina koa ka izao. Andao ary. Tsy andao korana re zay fa izy telo darery ka. Allo zay andeha. Mbola be no sisy e. Dia mirary tokantrano sambatra. Midira eo anaty fiara. Dia ao anao ty vesitako ty fa viviana asika ianao zany. Sady sotro rano kely koa fa tena mena ny fespesio ny tendako. Raha mbola karazana fumigène zany le misy loko iny tena manaiky tenda be mihitsy. Lano koa araka ny ranoko. Hoy. Losa. Fa misy inona Roméo Nanao plein nefa jerony kilisana esansato. Ary tsitsikaritro mihitsy io ratsy izao. Tena tsy mazava mihitsy izao ka. Ka zay nge ho any lazaiko anao fa misy zavatra hafa e. Andao aloha jeran'izay station manao gardany fa tena tsy tody any an-trano ty. Fa ahoana ary? Ary ho izy ianao e? Jereo nge ty e? Teo kely ny troana carburant. Dia ato amin'ity fety mihaja be ato ty ve dia isy an'izany? Mariazina milliardaire nge ty e? Tena tsy mino kosa ka. Ary sao dia mba ny sécurité ato kosa ary manao an'io. Aleo fa ataoko mahita.
Tsy manam-potoana amin'izantsika Romeo fa mbola be protocole be mbola hijery caméra sy ny sisa za maika hamonjy anjanako raha pitsika miverina ty fa ny androany aloha dia tonga dia mody eny ary so ihany fa nisy station teto akaiko teto sady mivo tonga dia ataovy plein fa za hijery rano amin'ny botika aloha fa tena maina be ny tendako essence samplon dia ataovy plein zavady ataovy matotra lany mba jereo aloha rangara sena mbola misy reserve anoany na dia kely fotsiny aza tsy maninona lanto tena andro miditra mihitsy ty fa otray ary to mbola tsy niverina foana ko ary ty lanto ary ina ary za mahavariana azy zany aloha aloha jerenenika mila mitady solution fa tena enjany ty otray fa maninona ianao inona no mampitomany anao io jereo io andriamanitro ainy foflasy ary sary mety isy vanesana izy zany io jereo vavina voakan'ireny to mitoby nadala dia misy orona tsara avy amin'ny caméra de surveillance namoahany vanesa azy mariana fa manana tanjaka tsy tratra ny saina ary mamono mahafaty io tovavy io rehefa mihetsika ary efa telo maty ny tao anatin'ny toby andriamanitra ny zanako Romeo maty ny zanako lozinona re ty andriamanitro ny zavatra be deabe tena tsy azoko mihitsy tena zay alehany ihany alehany ranga fa hitroka lasantsy amin'izay fiara eto ina mamonjy anjanako zay ny fantatro mbola matory be reka foazona mena biberon ary vesa andrasany nefa somtomamy be io raha foazony ao za tsy mahay mampangina azy dia aka zavatra vetivety any ambony any alongambaka tsy misy atao mihitsy any efa melodie ela be aleo aloha mamorona zavatra atao fa alohan'izay aloha marinina sao dia efa taitry mity ndaso io mbola tsy mahatsara teny io kay fa mba tena ela be koa melodika dia akatra any ambony zany nefa kay moa misy menaka ny tohatra ahoana re zany zao ny ataoko hiakatra amin'le lamby iny dia misosa rehefa mitina dia akatoko fotsiny mivaravarana fa za koa vetivety fotsiny ary fa manina koa no mifatotra eto iza nanao ohatr' zao iza tsy tiako zao ary inona koa zao tabataba zao feonjaza mitomany alako malasa dala mangina satria tsy angina dia ahita tokoa androany tsy misy dikany amika nge manapaka nytony tady tony rojo vy aza ataoko miala maina mangina fa malasa dala zaza alika tsy fanometolany zay vavovany tady arandraso amin'izay anaovako azy fa marikoriko manimba ny ati-dohako Erika, viens voir maman, viens prendre ton biberon. Erika, fa lasa izy izy teo to tsy ataony hevitra tsony fa lasa izy ary manomboka manadala ty fianakaviany ty mahita anareo androany izy telo mihitsy tsy misy hita Why? Ino zany tabataba be zany? Tsy eo mity ve zany? Lotsoko lovo kely eto tena izy mihitsy io. Ary ahoana ary nataka voany an'le tady teo ary mitady ny Erika nge izy zany tika ve zany fanitsangana tao Erika de lasa iza nefa kotsolosa. Erika, avy io
aza manatabava raha azokeo angeka lozy ty aleo ahidina milamainana aloha dia hitady Amerika. Sandratra fa ino tia nataonao efa tany ambavahady Erika ny hitako sady amin'izay mitomany be soa fa miverina fa angamba dia tsy haiko tsony izay niseho tsy azo itokisana mihitsy ve zany ianao e toenao tsy faly za aza miverina fotsiny fa tsy ao kosa zareo etsy apita niezaka nanao autostop ny fiara nandalo aho fa vao maika nyrifatra daholy mangina vasavaza mankaleo mangina koa fa mankaleo e aleo felahana any toty tso felaka kely ino dia nahatorana azy mangana kely ery le takolaka samitorana izy roa ary enao kosa ry Melodia anjaranao indray izao fatorana tena tsy rariny koa izao hitanao tsara ny valin'izao. ay taitra ianao kely vovokaina nefa manao olona tsy mahalala maty za fe mba ianaranao atao andreny tsy mahalala marina tsy mahalalanao mihitsy aka fa izy ianao efa miteny afa tsy tiako ny tabatabaina fa tsy zakany ny atodohako aingana mifona manofy ianao za tsy fona aminao zany ay sa ho velesiko amin'ity lapoaly ty fandroa indray mifonao mama ty androany mifona aingana tena mifotra tramo fakany mihitsy ange izy zany maty ka mifona ary aingana mifona tompoko aingana mifona tompo bien ay zaza endry satria anao endry dia ho tataraiko anao hoe iza enoy tsara ary indray andro nisy tovavy tsara tare zanaka tambanivohitra sy mavomavo mba naniry ho tafita tamin'ny fianarana dia nalefa tany andrenivohitra hianatra namety ny akoho-mamborona kely mba hanaovany vatsy sarandalana ary hofatrano 5 taona izy tamin'izay nikaraha nanao asa izay hitany teny ihany izy mba hivelomany rehefa nianatra kelikely anefa teo amin'ny 2 volana monja teo dia latsa-pity taminy ny taletsekoly nampanantena azy fa raha manaiky niaraka aminy dia tsy mandoa saram-pianarana tsony sady etoany ny fitaovam-pianarana ary ataony mifindra kilasy foana ary anyfanitrano ihany koa ny tena moa dia ho tafita sady tia azy ihany koa dia nidroboka bevoka nefa izy fotoana vitsiny rahanitra reo monja tezitra mafy ny talefa vehivavy votsasaina hono le tovavy ary tsy mahay mitandry tena ary tsy vehivavy tambanivohitra toasina no mba nitokantrano lehilahy tsy vanina ay atsipitsipy ny daholo sy rehetra sendra azy tena tsy salamasaina masina tika azo aleo alotonena fo dia mangina so dia azo daroko eo indray rehefa zany dia nitereniny esorony io zazy io fa tsy nanaiky hatramin'ny farany nefa le tovavy tezitra mafinga taleka no nitereny aterisetra nihinana fanafody le tovavy mba hanesorana an'le zaza rehefa avy nitereny nihinana le fanafody dia nomeny vola 2 etsy ariary ary ozy izy hoe raha pitso maraina ianao ozy izy dia afaka problème tia ny vola dia mandehana miverina any amin'ny misy ianao ary tandremo milaza zao na amin'iza na amin'iza fa taperiko ny ainao atody miady amam-baty moa ny tena sady tsy mahalala ny atsimo sy avaratra dia nandeha tsy afaka nefa le zaza fa teraka somatsara saingy nisy fetraikany tamin'ny adi-dohany le fanafody ka niteraka ny atao hoe psychose rehefa nitombo taona izy 2 taona ny nanomboka hita io trango io fa tsy mbola gravy 2 taona ohatra ny Erika so tsy manatsiny ange izy io ary to tsy mbola ny fofoana marina izany andrasy fa fo azy mity dia omena biberon andrekako ary ataony ty iny ny rano raiko veta be iny marina tsy atondrany amin'ny Erika tsy ke kosa zao fa manina izy ny ataonao an'izao tsy reo raha tsy sepitra le zazakely mangina
ka aza ataonao an'izao ary izy tsy amelako ty androany dra tsy vakivava iny azy zany ko mbola hiteny sangina mbola mitady masina fa vaky miteterano vavako taoviany tena misy ny fiala mihitsy ange izany fa ina nefa ny tadiavinao zay tadiavinao lasaina dia avelao zay tsy mety fay mihitsy zaho tapaka ny tantara iangavio noho ny tantara aingany milela-paladianao hoe mba noho ny tantara fa mahaliana loatra aingana samy andodaroko jereo ny tare raha tsy efa apotika tanteraka mbola mitady ho be saina ihany aza finoina tsony ary zay milela-paladianao za mba noho ny tantara pasina tokory sovazy mba olona nianatra ihany tony ary totorana mba kely aina rehefa ingano Romeo efa maty zay ny zanako manandrana miantso amin'ilay telefônina fixe afa tapaka fotsiny miantso ny voisin koa ny message vocal daholo tena manomboka zao dia averina ny telefônina anika izy fa asiana contrôle parental fotsiny ny internet fa tena mangito ny toy zao ka marina talo filaminana koa aza ange tsy mandray mihitsy miezaka miantso foana aloha rehefa azonao dia asavy makany atrany direct ka efa zay mihitsy ny ao an-tsaiko fa na zany azy ianao mandeha mafy loatra so sanatria anao accident dia vo may akoa lany fotoana be marina zany mba ela koa tony vonifony afa za efa maky hitantarany toy ary atrako io loha io fa tsy atolefika ohatran'io taiza teo moa no nijanona ay zay fa tadidiko roa taona le zaza ny nanomboka anseho ny aretiny fa tamin'ny 15 taona vao tena nidrongatra voatery tsy maintsy niverina niakatra tany andrenivohitra izy hitsabo an'le zaza ndrisy anefa fa tsy sitrana tsony le zaza ary mihinana fanafody mandra-pahafatiny no ikalmena azy fo mijanona tsy mihinana fanafody na dia ray andro aza dia mihetsika indray nisy fotoana tsy vitany tsony ny vidim-panafody ka nitehiriziny tao an-trano ary tena narary be na vandoza maro indray andro nefa nitsira ny fanantenany satria ny fanena tamina lehilahy ray nitory fitiavana azy izy nanome vola be ho azy foana io lehilahy io ary nandray anjara be dia be tamin'ny fitsaboana ny zanany hatramin'ny andro nilazany io lehilahy io fa tsy maintsy misaraka zareo satria tiany ny vady aman-janany indrindra fa ny zanany tsy izy io lehilahy io fa nindrainao ary ilay vehivavy dia nindreniko ary za le zaza mpitehanareo fiainanay potika ka satria namodika anay nareo ka tsy maintsy mpitehana koa mihevitra zao mity fa tsy henoko ny zavatra tantarainy milodi kosa efa tena malemy tanteraka sady tsy mavoaka feotsony fa ny ranomasony fotsiny no milatsaka manaraka ny tavany dia sanatria hoe zany tokoa ny mariny aloha ialy atao amin'izay mita ny zavatra kasaiko atao ka misy na tsara azy andro hoe fijereka astuce amin'ny internet fanamboarana zavatra ireny na dia be dia foana azy ary iny ny ty mampitomany nareo manimba ny fiainan'olona indray manetsikelo ka tsy marina zany tsy mino an'izany tsy nanitsakitsaka ny mamoa zany papa zany no izy raha tsy teo nareo zanany tsy nisaraka ry zareo dia za zany ahoana olona tsy salama mila fitsaboana nefa nylozany tsy rariny nareo ny tokony mandevitra ary neny ny tiany fa tsy lanto reninareo zany navoaka ndrenika ntsokosoko tany amin'ny tompotoy ny fanao indray mba hamaly faty anareo menakavy ary saika amona avy hatrany ndreninareo zay tamin'iny andro iny fa niova tamin'ny ora farany ny plan satria tsy nahay nitazona ny atezerany nindreniko ka nitabataba ary nanomboka nitangorona amin'ny manodidina ary vao maika tsara aza ny fiovana satria nisy anyarikany anjera tao anaty pisine iny ka modina votako mba ahafahako manatona anareo ka ahafahako manohy ny fikasanay dia izao ho amidinay nareo telda azona vola hitsaboana dia ho lasa dala ndreninareo amin'ny tsy fahitana anareo dia rehefa lasa dala ndreninareo dia tsy maintsy hitady ndreniko ka fiononana satria tsy ho fantany mihitsy fa ndreniko ny eo ambadika dia vita ho azy ny afera
fa iafaran'ny famonoana nefa izy ity satria tena tsy ho afaka mihitsy mifoko fa nikorontaninareo ny adohako. Mandehany ianao miverina mitsaposaina fa marary ianao dia ndreninao koa. Ary andao amin'izay vitaina momba anao e. Erika aho dia zaiko fa tsy ataoko ninonina satria sady mbola kely mampatsiahy amin'ny fahazazako. Fa nareo menada kosa dia miomany. Aleo atao reto ihany Erika fa ianao andao mivoaka ny atokotany fa anina naperako ny andronareo. Dia amifoko ve ny tashitanao fa tena ahoana loatra e. Aza be resaka e. Rehefa tsy andeha ihany dia taritiko amin'ny volo ohatr'izao mihitsy. Ary eo amin'izay ary aleo aloha dagatakana ny takibany fa marikoriko. Mama. Okizay ho azay enjehana raha mafy ianao. Manamora ny asako ny poiranao. Za zao vao saika hitady anao mihitsy nefa indro manaty-potsiny ohatrin'ny akotsipaza-potsim-bary. Ataovy izay ataonao e. Ary manatona moramora dia tsy mbola miakatra ny atezerako raha tsy adalo ohatranao ako. Avia enjeo satria naiko azonao mora foana izany. Sady aloha torako kely mihitsy. Tena manandran-doza izany mba ianaran'ity torahana. Miomana fa tonga dia rasarasaiko raha tratrako eo Iny fa miazakazaka manantona. Aleo entina ty ambadika ny trano aty dia arehatra amin'izay ty cocktail molotov namboariko ty ara-tsipoko any aminy. Izay moa ilay brikety eo. Dia zay inona ianao? Maya mama fonjerneny Maya tsavanina menakavy ndarana boisina amon'olona Maya neny Maya Melodia mifona ho papa. Tsy anazavana ninona tsony fa diso tanteraka dia mifona. Tsy monsieur Roméo Mélodie, fino ty lazainao? Vokatry ny nataonao, vokatry ny ditranao, vokatry ny fitiavan-tenanao dia ny zakany tserany ainy izay zanako tsy manatsiny. Tsereo tsereo taserako potika. Fenao loatra ny tanako tapaka, nivoko tapitra ny ala daholo. Mba sainao ve fa 2 volana be zao taty amin'ny hôpitaly ary mbola aty hatramin'izao. Olona mbona ohatr'izao ianao dia manitsaka ny tokantranonao fatombe fa avoatrany ireny. Olona marary saina, mba misaina ve ianao e. Mifona ho aza sombina eka. Mifona ho tsy any maro tena fa tena diso tanteraka. Aza mandoto mifonao re anaka fa mamela azy. Tsy ho veriny tsorainao izy. Fa nazako azy nge mba mahatsiaro meloka namelanareo miaraka tamin'iny alina e. Sady amin'izay indray efa vita ny ady voatonga izay. Tsiro maman ianao angamba nefa tsy nahita lehilahy hatramin'izay nenanao ka natakalonao azy ny zanakao. Ary na mahatitsaka azy ianao dia mbola miaritra ihany. Ivy aminao efa izao ve ny zava-misy dia mbola miaro azy ihany ianao e. Ny ainay ny saika nanaraka raha tsy ilaza ny fangiry firinana ainanay tamin'iny aliny fotsiny Erika, zaza 2 taona ny atrika ny mangidy. Soa mba mafy loatra kosa ny teninao izany Melodia. Raha misy mafy dia ny zavatra iainanay izao e. Tena hoe mizaka ny tseran'ny aina raha-baka teny. Ary mba inona izany ny sazo mahazo ny vadikelinao? Figadrana mandra-pahafaty. Melodia, inona nataoko mba hamelanao Ny sara maman aminao ary ny andehananao lavitra na efa mianaka. Misafidiany ianao ry maman na izay zanakao izay victime tamin'ny ditram-badinao mitondra takaitra. Ny zanakao lahatokana tsy ampitoana nahavita nandatsakain'olona noho ny fanavotany anay sa ny vadinao izay antony izao fahafazana rehetra izao sady nanitsaka sy nanao tsinitsinanao. Mifidiany ianao ry maman Rery Melodia
tena toana tanteraka malona zao toejavatra zao kanefa raha tsy maintsy asaina amin'ny safidy aho dia mandeha any ianao mandeha manalavitra anay Romeo. misaotra mama. fa izy zany olona entinao atehatrany zandry Mélodie, efa manana petit copain nga ianao? Mandrasa kely aloha fa ho avy izy. Papa mandroso ianao e, aza mijanona eny. Mama misy vahintsika. Romeo, manao any nareo? inona nalehanao aty ariza no Izary mama mahazo toerana aloha nareo. Ampy angamba izay rotaona namaizana anao izay ry papa. Nitakaitra tetỳ amin'ny vatako efa saika niala avokoa, ka niverina tamin'izaho taloha ihany za rehefa avy nandalo opération maromaro. Isaorana be dia be an'Andriamanitra. Eo ihany koa Erika kely izay mitady anao matetika. Mbola kely izy ary mila ndray aman-dreny eo anilany. Za moa no fianarana ny velany ka dia enao ry mama ny tompon'ny décision farany. Fa raha ny amiko aloha dia mamela ny papa. Saotra betsaka ry Mélodie. Tena efa fay ary latsa-panenenana tanteraka tamina toko. Dia ahoana izany ry lanto? misaotra anao aloha ary Mélodie ary tena fala satria naintaiza tafitasony izany ako dia tonga avy amin'ny ambony indrindra. Momba antsika indray Romeo eny ry lanto? Rehefa tena nandinika dia aleo ngamba amin'izao ihany ka mamela anao ary tsy manakana anao amanginy ankizy. Misokatra ao anao varavarana, afaka tonga isan'andro ianao. Fa raha ny famerina aleo ngamba aloha amin'izao ihany e. Tsy misy havita kosoka na havitany zanako nandatsakain'olona na tonga sainahy ny teny Mélodie iny ary mifantsika andro amanina ny lato an-tsaiko. Mialatsiny a Romeo raha nanaja ny tokantranonao ianao tsy misy ny toy izao, ary hianatra ho an'ny lehilahy rehetra manitsakitsabato koa izao. Tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina ny aratsiany vehivavy miaraka aminareo e. Porofon'izany ny zavatra nitranga taminay izao, ary ny fitiavany anareo ny mahatonga azy havandoza satria omenareo toky izy. Rehefa tsy tena ny vady andeha fomandry dia aleo tonga dia sarana fa aza manao teo ny boloky lamina-boatsefo ka mamy ny atsy finy roa. Ny lehilahy manao ny ataony ka ny vady aman-jana no mizaka ny tserany aina. Ndray kosa re ry lanto, tena tsy naposiko. Atsao ny safidiny ry papa. Raha ny amiko aza manahy ianao fa raiko foana ary mamela anao ary atao vianatra izao e. Fa alemena kely fotsiny na apotika ny fiainana ray manontolo na ho anao na ho an'ny Vanessa. Eny tsy dia nitsony efa resy ary anjarako indray izao no mizaka ny vokatry ny ditrako sy ny fitiavan-tenako. Mendrika azy aho ary ampafiry ny ngidiny ainanareo zanako tamin'iny alina iny mahazo anao ny ditiko aminareo vady aman-janako mandra-pahavadiko ary ataoko anatra ho Saotra betsaka tsy nanary tanteraka fa mbola nanokatra ny varavaranareo ahy. Ny farana teo ary Sierran'ny aina nosoratany Eniky ny Kanto, novelominy Onimiajanirina, Lanto, Anjarliva, Saloy, niaraka tamin'ny Leomec ary Arliva. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjarliva no nanatotosa.